Tambezi kushini funa kono chimaka sita kadikena umekubule na umefala na akora tokono tambezi kushini funa kono chimaka sita kadikena umekubule na umefala na akora tokono tu nawe fare pala na wani puta mi kwati kapipati na eni daruma na isauti pala na eni daruma na isauti pala na
sega mama, sega sega. Kau sega, di kau sega, kau sega, di kau sega, kau sega, di kau sega, kau sega, kau sega. Shomba ba. Listen, John, deep to it, 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 deep to it. Ja, salama daholo tsika rehetra. Akory aby antsika amin'izao alahady mena masoandro fitenenana poatratrika amin'ny voninahitra ifanomezana. Arahaba tompoko, salama tompoko, akory laly, karakory aby tsika ao, mbola tsara jiaby, tsaratsara tsy ambakaina. Ary salama kozy tompoko hoe salama daholo. Androany tsika dia hiresaka araky ny fotoana fanomezana hoe tsy maintsy resahana ihany le resaka Sri Lanka satria noho ny antony maro samihafa satria io zany no anisan'ny tena hoe vaovao mamaivay amin'izao tsika miteny izao ary anisan'ny tena ohatrany hoe mampatahotra ny mpitondra anga na ny manodidina azy na ny antsoina hoe classe dirigeante ary tsy hafelona fa miandrandra mahazo aina amin'ny fitrangan'ny zavatra miseho mba tsy ilazana hoe ny mpanohatra dia ny mpiandrandra na ny olona izay miandrandra ny aka fitondrana na hieritreritra ny hitondra firenena ao aoriana-kely ao. Iresaka tsika ao anatin'ny tohan'izany ny resaka fifidianana amin'ny taona 2024 izay mariaka eto fa hypothétique. Izany hoe izay manko ny rehefa mamaritra zavatra anankiray ny atao hoe mpandalina mahay dia apetraka tsara aloha ny fepetra rehetra fa tsy hoe entin'ny slelakisma avy any ambadika any na entin'ny mercenariat politique avy any ambadika any na entin'ny hafanapo avy any ambadika any na eny mety tsy fantatra hoe fa mampanahy ahy zany ny zao e. Atoroko anareo hoe raha vao ny mpanao politika no miditra amin'izany atao hoe fanadihadiana dia matetika misy tendance na matetika izy ireny tsy lucide, matetika izy ireny partial fa ny ambiny cause bobaka fotsiny. Ny atao hoe mpanao politika dia ireto olona na karazan'olona miresaka politika, miresaka mombony ny politika fa hieritreritra aka fitondrana na ilahatra anisan'ny hoe aka ministera na ho tafiditra ao anatina gouvernemanta na miaro ny efa azony satria mety manana dossier maloto izy ireny, mety manana fietsika maloto izy ireny
ka tsy maintsy ary voatery manafosafo ny mpitondra. J'en ai pour ne pas dire que quand un politicien s'amène sur un plateau télévisé quelconque, leurs interventions sont souvent peu crédibles. Ary zay foana ny efa itenenako eto hatrany amin'ny voalohany, ary mbola misy ny manafangaro hoe mpanao politika fleurir Kotomalala. Tsy andeha hidoka tena toy ny papelika hoe mpanadiady ny resaka politika satria lasa galvaudé zany zavatra zany. Fa si vous voulez, j'ai ma propre définition pour ça, je ne fais pas de la politique, je fais faire. Je fais faire. Mazava angamb'izay. Tsy manao politika tompoko, fa mampanao politika. Misy samihafa zay ary misy nuance ngeda be. Zay ny fanamarihana ka hiditra amin'itony resaka zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao tonitsika hoe ahoana marina possible ve hisy eto Madagasikara ny zavatra mitranga tany Sri Lanka. Omaly a de nanazava hoe nanoratra manko e hoe inflation, analyse des risques. Moaly maraina namoaka an'io na afaky moaly hariva angambany izay. Saika ho tonga tany amin'io resaka Sri Lanka io mihitsy ny zavatra saika netiko na hoe ny avènement ny ensemble des faits, ensemble des paramètres qui commencent des critères pour qu'on puisse arriver à une explosion sociale, sinon révolte, de la sorte, tel que le cas de Sri Lanka, tany ny tokony hatongavana. Ary raha tadidinareo tamin'ny zoma isika dia nanazava tsara hoe ny frustration mitambatambatra no hatongavana any amina révolte, ary rehefa tonga zay révolte zay, révolte populaire, dia na iza na basy firy na amina rivony mipoaka eo dia tsy mahasakana ny fahatezerany vahoaka. Na iza hitarika na iza tsy hitarika, rehefa lasa ny vahoaka dia lasa izy ao anatin'izay zavatra zay. Zany hoe tena parallèle. Rehefa manao zavatra manko dia tsara foana rehefa manao fanadihadiana tahaka an'itony dia tsara foana ny mijery ny tany aloha, ny tantara tany aloha, dia tsara ihany koa ny manao fampitahana amina phénomène anankiray na mouvement anankiray na contexte anankiray mba ahafahanao mietahena misoutenir tsara ny thèse na ny hypothèse na ny essai izay ataonao amin'ny zavatra tahaka nytony.
Mila fehezina tsara zany ny any amin'ny resaka ara ekônomika aloha. Tsara apetraka tsara hoe ny ekônomika ve no mibaiko ny politika sa ny politika no mibaiko ny ekônomika. Tsara définition zay ary misy marodrefy ahafahana mametraka sy ahafahana mandinika sady ary miteny mialoha hoe ato ho ato zany ny lalana ny zavatra mety hitranga. Ny mpanadiady mahay manadiady na hoe ny observateur na ny hoe ny mpanao analyse na étude de fait économiques et sociaux dia mba ahafahana miteny hoe tomombana na hoe tsara ny fanadiadiana nentinao na ny ese nentinao dia any amin'ny farany anao tsy maintsy manome perspektiva na prospektiva na vahaolana amin'ny zavatra miteneninao. Ndao ary anomboka isika. Sri Lanka dia firenena any atsimon'ny île izy io ina moa ny filazan'izany amin'ny teny malagasy nosy. Any atsimon'ny Inde any no misy azy ary aty amin'ny Océan Indien izy ity. Tany amin'ny taona 1870 no efa indépendant ny Sri Lankais. Ary aty amin'ny Océan Indien izy araky ny lazaiko antsika teo. Ny isan'ny mponina any Sri Lanka dia mahatratra any amin'ny 22 millions any ho any. Raha eo aloha no raisina hatreo dia misy tovitovizany i Sri Lanka sy Madagasikara. Ny zavatra tokony ho fantatritsika nefa dia zao: Sri Lanka dia anisan'ny firenena manondrana vary na riz de luxe tsara. Fa tao anatin'ny fotoana vitsivitsy nanomboka tany amin'ny volana Jona, satria be dia be zany ny filoha tao dia Andriamatoa Gotabaya Rajapaksa. Izy moa efa nanaiky fa hidémissionna any amin'ny 13 juillet any ho any. Fa nanomboka tany amin'ny volana Juin dia nitsitongana tamin'ny fomba napozina aloha voalohany indrindra ny ekônomia any Sri Lanka. Ka tafiditra tao anatin'izany ny resaka inflation izay nahatratra tany amin'ny 54,6%. Ny source BFM France. Ary ny produit ny PIB azafady tompoko dia nidina hatrany amin'ny 1,6% nanomboka tany amin'ny premier trimestre. Io conséquence ny Covid sy ny divers attentats tany Sri Lanka.
Nanomboka teo tamin'ity taona ity zany de tafiditra atao anatin'ny resaka défaut nisy ny défaut de paiement, oui, produit intérieur brut atoko, ny gouvernement ino ty izy teo, Sri Lankais. Nanomboka tsy voalohany intsony ny dette extérieure pour des raisons na insuffisance na hoe manque de devise. Ary rehefa tsy ampy zay ny devise dia mazava ho azy fa midina, tsy afaka miimporter ianao, be dia be ny zavatra tsy vita ao Sri Lanka, dia betsaka ny sakafo zay hohanina andavanandro, ny carburant, ny sakafo hohanina andavanandro tsy hita intsony eny amin'ny rayon ny grande surface, ny carburant sy ny produit essentiel dia tsy hita. Ary tao anatin'izany ny conséquence an'izany dia 80 isan-jato ny vahoaka Sri Lankais no tsy misakafo na misaoty sakafo mihitsy raha 3 fois par jour dia lasa raha misy de misy 1 fois par jour. Tsy vitan'izany sady misy ny pénurie no miakatra midangana zay tsy izy ny vidin'ny entana. Raha tsy ilaza fotsiny tsika hoe ny prix an'ny gazole dia niakatra hatrany amin'ny 230%, ny lasantsy niakatra hatrany amin'ny 137%, satria sady tsy mamokatra no tsy mitrandraka pétrole Sri Lanka. Ny anisan'ny mampidi-bola any Sri Lanka dia ny tourisme. Fa rehefa tonga ny Covid, satria ny tourisme dia mahatratra any amin'ny 10% mihitsy ao anatin'ny lanjan'ny économie na ny fidiram-bola ho an'ny firenena Sri Lankais dia noho ny Covid dia nidina ary nanahirana dia nanahirana izany. Nisy ihany koa nefany ny fanararaoty tapahefana, ny fangalarangalarana izay antsoin'ny mpanao gazety hoe investissement douteux, ao ihany koa ny fampidinana ny impôt de manière inopportune, investissement douteux, raha izay no ilazana azy. Dia misy ihany koa zany ary tsy afenina mba tsy detahena an'izany eto, anisany nanapotika ny firenena Sri Lankais, satria dia raha hiteny fotsiny tsika hoe ny investissement na port inona moa ny filazan-dralahy zay, ohatran'ny karazana manao politina zany hoe miditra any anaty ranomasina mihitsy ilay izy dia nanototra zareo sy ny karazany. 1,4 milliard de dollars ny investissement, nisy vola 300 millions de dollars, tsy tapopoka, satria tokony ho fantatritsika fa tsy nanembatrembana ny India filoham-pirenena no nametraka ny lalàny India Mahinda Rajapaksa ho Prime Ministre ary niarahantsoaka moa izy roa lahy amin'izao fotoana izao. Ny tiana tenenina dia noraisina izay ka zay, zany hoe
enchaînement ana mauvaise décision, mauvaise option politico-économique na économico-politique. Ao ihany koa ny mpanararoatra zay tena fitondrana mihitsy no manao azy. Ny filoham-pirenena sy ny ralahany premier ministre, l'ex-premier ministre 2005-2015 io, Mahinda Rajapaksa. Ny tsara ho fantatritsika dia zao, rehefa mitondra fitondrana ianao dia misy fazy anankitelo. Iny manko rehefa saika ho tantaraiko iny rehefa anao ny an'le hoe populophobe isika sy ny populicide ary ny populisme. Pourquoi la population, le peuple rejette les élites et pourquoi les élites évitent le peuple na déteste le populisme. Fazy anankitelo fa ny farany no lazaiko aminareo hoe rivalité, vanité, ary eo manomboka ny fampitehana. Tonga tao amin'le fazy farany nga reto frère Rajapaksa reto ka lasa voatery mitsoka. Alohan'ny vanité sy ny rivalité dia ny privilège. Zao apetrakitsika amin'izay ny parallèle. Inona ny ka Madagasikara? Andao ho jerentsika. Madagasikara dia aty amin'ny Océan Indiana. Zany hoe anisan'ny toerana lavitra raha ohatra fotsiny hoe par rapport amin'ny Europa, anao an'izany atao hoe transport maritime ana resaka produit pétrolier zany. Any aloha zany anankiray dia efa ambony ny coût d'approche. Faharoa, amintsika miteny zao dia mahatratra any amin'ny 0,70 euro na any amin'ny hoe 4100 ariary au prix phobe. Zany hoe départ any amin'ny toerana anaovan'ny pétrolier ny importation ny vidin'ny solika ray litatra au prix phobe. Tsara marihako fa alezy manao an'ity fanadihadiana ity satria ary tsy te hitena hoe mieux placé satria anisan'ny tena asako tao anatin'ny taona maromaro ny resaka consulting na consultance amina produit pétrolier zany. Ary anisan'ny tanora malagasy voalohany tao anatin'izany secteur zany ny tenako, dikan'izany fantako tsara ny zavatra teneniko sy lazaiko eto. Ataoko parenthèse farango-sosona kely, raha mihaino anahy ngamba ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia afaka ny attester an'izany izy. Fa ny zavatra azoko lazaina anareo dia raha misy olona nahay ny négocier amin'ny resaka coûts et tarifs, satria tsy maintsy manao maîtrise des coûts ianao amin'ny resaka produit pétrolier io. Ianao fanjakana zany manao an'izany fa tsy izahay
privé satria ny tenako koa taty amin'ny côté amin'ny privé. Ka rehefa nandranandra anao dia tsy rarahinay. Fa Andriamatoa Rajaonary Mampianina dia hainy jusqu'au bout des doigts, si l'on peut dire, io resaka solika io. Hany nanahirana dia nanahirana ny nanambaka ny fanjakana malagasy tamin'izany andro izany. Zay ny parenthèse zay. Raha miala 4100 ariary izy zany, miala any amin'ny toerana anaovan'ireo pétrolier ny fanjifana na fanafarana an'ireo produits pétroliers ireo, dia tsy maintsy miditra ao anatin'izany ny frais de convoyage aloha na transport, ny logistique, ny GRT, ny gérant, ny TUPP, ny TVA sy ny redevance. Dia mety tantena reo hiteny amiko hoe Monsieur Rakotomalala ampidinina fotsiny ny TVA e. Na ohatran'izao vao omena tahaka ny ataon'ny solution amin'ny RN zany na ny l'Assemblée nationale hoe ampidino jusqu'à hatrany amin'ny 10% ny TVA amin'ny produits pétroliers dia milamina ny tanàna. Tsy vita kajikajy fasily loatran'izany io. Satria ny antony dia zao, avaiza ny vola? Ny TVA no teneniko fa tsy ny TUPP. Andoavan'ny fanjakana ny karama amin'ny fonctionnaire. Déjà une bonne partie des fonctionnaires actuellement ne touchent rarement, du moins touchent rarement leur salaire à des dates fidèles. Tsy ny mandeha indroa ny mpianatra mimenomenona hoe aiza ny bourse anay. Donc misy azon'ny fanjakana kitihana, misy tsy azon'ny fanjakana kitihana amin'ireo paramètres nolazaiko ireo. 4100 ariary izy dia paraphobe. Andao ataontsika hoe miala avy any Qatar na Arabie Saoudite na tsy fantatro. Fa raha atao ny analizy an'ireto nosy manodidina akaikin'ny Madagasikara, Comores, Maurice, Seychelles, dia manelanelana ny 5500 ariary ka hatramina 8000 ariary ny vidin'ny solika eny amin'ny distributeur amin'izao fotoana izao. Zay zany no ny anjareo. Ny antsika 3400 ariary. Zany hoe raha ny prix minima régional zany 5500 ariary dia misy gapina 2100 ariary. Zao mitovitovy amin'ilay cas Sri Lanka aloha zay raha les critères anankiray hoe 237% sy 138% ny taux d'augmentation en Sri Lanka, satria raha 3400 ariary ianao no ampiakarina 2100 dia à peu près 75% d'augmentation zany, mais déjà ce ne sera point, pour ne pas dire pas du tout, supporté par le pouvoir d'achat malgache. Satria io avy eo manao effet de domino, miakatra ny solika dia miakatra daholo ny rehetrarehetra dia tonga any amin'ny syndrome de Sri Lanka. Zao
Nahita voalohany aloha izahay économiste rehefa mahita hoe taux de croissance 1% na 2 na hoe moins tonga dia ny zavatra ao anatin'ny eritseritra voalohany na tia andà fotsiny ary dia ny réaction imprévisible du consommateur na ny mpanjifa. Et quand on dit consommateur, dit vahoaka. Tadiovana any Madagasikara na ny Sri Lanka na tia Frantsa na ny Allemagne na ny Japon na ny Chine dia domaine sensible, très sensible ny ino izy teo ny vahoaka mahantra na hoe miasa ihany fa tsy tafavoaka eny fa na dia ato amin'le moyenne bourgeoisie ara en voie de disparition dia ireo no tena maronisy ary ireo no mitarika ny explosion sociale à partir du moment tsy zakan'ireo ny fiainana. Nahita tamina Facebook dia niteny hoe te davy la flou navita bloquer ny prix nanomboka tany amin'ny 2019 jusqu'à hatramin'ny 2022. Jereko tsara le olona nanoratra an'ilay izy dia ohatrany mba olona vaizy tony olona tony nanongo tena ary zaho hoe mahafaly an'Andry Rajoelina ve mahita an'izao? Mety kafanao ohatran'izao dia mety ho faly ve Andriamatoa Andry Rajoelina aho amin'izao? Dia tao anatin'ny saiko tao ihany tena namaly hoe ialako tsiny tompoko ity teniko ity ary fonako. Izay olona nanolotsaina n'Andriamatoa Andry Rajoelina zany hoe bloquer ny prix dia olona mpamosavy. Asory ao akaikina malaky dia malaky izay olona izay fa mpamosavy. Ohatran'ny hoe mitahiry bomba ianao ao ambany fandriana sy mitahiry bomba ianao ao ambany birao anao à retardement. Ny poids-an'io no andrasanao. Zay ny tao anatin'ny saiko en même temps zany namaky an'io tonga dia rapide be ny saiko hoe zao ve no tokafana amin'izao ny filoham-pirenena? Tena mba mpamosavy tony olona tony tsy nandiso aho mieritreritro satria mafy ihany zany andeha hiteny olona hoe mpamosavy. Ny fanaovana blocage de prix tompoko ary zay no anisan'ny hoe nandokafako ny Andriamatoa Rajonarymampianina teo satria rehefa tamin'izany andro izahay pétrolier dia niteny taminy hoe isika pour l'intérêt nous-mêmes pétroliers et vous-même qui représente l'État, il vaut mieux qu'on fasse une augmentation graduelle. Zany hoe miakatra fa tsy kelikely.
Tsy kelikely satria io zavatra io dia tsy ianao malagasy no mibaiko ny fiakarana io fa ny marché mondial. Misy ny krizin'ny Ukraine amin'izao fotoan'izao, tsy ianao malagasy no mibaiko an'io zavatra io. Ary tokony tsy atahotra mihitsy hiteny amin'ny vahoaka hoe voilà la situation, telle est la situation. Ary mila olona mahay manazava an'izany. Zay no mampatonga ny hoe jerena ireto olona manodidina Ngia Rajel. Je suis désolé, c'est une bande d'incapables qui ne se brillent que par la frime. Ils sont là pour tout simplement frimer. Le président n'a pas besoin de convoquer telle ou telle personne pour résoudre ce problème. Ça se résout au niveau des ministères. On n'a jamais rencontré un Rajel. À l'époque de la transition, on avait en face de nous un Rajon Armabian qui tenait là-bas. Oui. Maintenant, efa tonga ao anatrehan'le filoham-pirenena izy, eo le parallèle no mipetraka hoe efa akaiky raha izao fandehan'izao satria tsy mino aho. Ary zay zavatra teneniko zay, efa solution anankiray sady zay, piste ahafahana creusena. Fa toujours est-il, dans le cas actuel de la situation, c'est aussi un risque. C'est la faute de qui? Des mauvais conseillers qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de couilles, je suis désolé, pour dire la vérité et mettre en place une augmentation graduelle. Mais on se targue à frimer, ouais. André André Rajel Larry, nous avons vite bloqué ni prix ni produits pétroliers depuis 2019 à 2022. Eo tsika amin'izao fotoan'izao. Tsy nandisao ho ny analiziko raha ny tena hoe mpamosavy. Satria rehefa natao fanady adina tompoko, aizy zalahy reto fonctionne tamina subvention à la pompe. Vous vous imaginez un peu? Subvention à la pompe. Mba azonareo eritreretina ve ny fuite des capitaux? Ny fuite, tsy tena zany hoe mihalatra mety possible vita amin'izany. Normal karaha misy trano mijoalajoala mitsangana ary vato ary eny Ambohibao eny, tsy karana. Tena hoe efa fantatry ny vahoaka ny trano ho visiteny rehefa tonga io syndrome de Sri Lanka io. Mba azonareo imaginena ve zany hoe ahoana no afahanao manao expertise à un moment T hoe zone consommation ny produits pétroliers à travers un réseau de distribution anankiray satria rehefa natao ny fanadihadiana dia mahatratra any amin'ny 500 milliards. Zafady tompo sikafo tsara ny sofinao malagasy. Mahatratra any amin'ny 500 milliards ny trosa ny fanjakana malagasy amin'ny pétrolier zay avy amina subvention à la consommation à la pompe. Faly isika malagasy maka an'le lasantsy. Indrindrindrindra fa ianareo manana tomobile mora raha par rapport amin'ny prix international. Hoe tairina angafa mantsy atsika koa manam-bola satria tsika mpanao aferafera miaraka amin'ny fanjakana, tsika ny tompon'ny fahefana, zay aloha mitondra aloha zao izy le ramatoa zay, le ramatoa tsisy sainy zay. De eo mihinana. Fa zao tsy fantatry ny vahoaka madinika, avy any aminao no angalana ireo vidiny zavatra ireo compensation na io subvention io. Amin'ny alalan'ny fisondrotan'ny vidina menaka, fisondrotan'ny vidina vary, fisondrotan'ny impôt, fisondrotan'ny ty afa-tsy ny patalohanao eny no misontrotra fa maro ny pataloha miboritsaka volontairement na ny lana ny vavy
satria lasa amidy ny fitaovana ao anatin'ireny pataloha ireny na ny lahy na ny vavy. Hoe zay le izy. Subventionné. Ke tsy lazaina an, tsy mahafantatra an'izany nareo an. Fa ny consommation à la pompe. Et qui c'est qui bénéficie de tout ça? Ny mpanan-karena. Ny mpanan-karena no mampiasa ny tômôbila. Fa ianao raha mampiasa tômôbila dia mbola mandoha vola eny amin'ny Jonibotra na ny taxibrose. Ampiakarin-drahalahy nefa ny prix. Avaiza zany no nandaovana an'ilay izy? Any amin'ny paosinao. Ny Sri Lankais tonga dia rapida be andao tsika hidinao izy. Hidirantsika ny tranony io. Satria izay no mazanaka zanatany anglophone azy. Zanatany anglisy azy. Tsy ela amin'ny zavatra hay izy. Ny tiana lazaina, sans compter ny resaka jirama. Raha ohatra zany, kotiana ny totalin'ny trosa noho ny fibloquena ny io zao dia misy miteny mihitsy hoe tsy incapable ireo fa mpangalatra. Raha ohatra zany hoe jerena ny fibloquena an'ile tarifa. Na ny jirama, na ny lasantsy. Izay tokony natao de manière graduelle hoa. Dia zao teneniko anareo. Tsy nisy an'izany hoe subvention à la pompe zany. Iza ny afaka miteny amiko hoe amintsika miteny zao. Zao ny totalin'ny consommation. Fa io tsika eritreretinareo fa na ny jirama io rany e. Vitan-drahalahy ny doubler ny consommation amin'ny produit hydrocarbure na ny carburant na ny fuel na ny diesel ao anatin'io. Misy tsy vanina mahavita an'izany ao. Oui. Donc zany raha raisina les parallèles par rapport am'le Sri Lanka. Non seulement misy an'le série ana mauvaise option en matière de décision économique et politique économique. En plus, misy an'le tanana mandrairay. Ary ny présent anatin'ireny tanana mandrairay ireny dia efa fantatra. Les pas bleus quoi. On le voit partout. Oui. C'est comme si le frère Premier ministre du président Rajapaksa. Mais là, ce n'est pas le Premier ministre malgache. C'est l'homme le plus proche du président. Et on sait qui et comment il s'appelle. Fantatry ny malagasy zany. Na zazakely 12 taona raha mahita an'izany, tonga dia mandrora. Etonino mpangalatra. Tao zany le parallèle. Ny pétrolier fa tsy manaiky intsony. Non, tsy maintsy miakatra ty ozy. Satria ataonareo les subventions, une bonne partie an'le subvention-nay tsy paye. Tsy tafavoaka intsony zay noho ny frais d'infrastructure. Da aloha tena miala tsiny aho fa tsy afaky ny hizaka an'izany ny firenena satria ny antony dia zao. Fantatro loatra ny négociation takan'io eo amin'ny sehatra ny
fifanarana amin'ny vola aloha sy alohan'ny hatongavana zany any amin'ny kesy ana société manana comptabilité à taille souple fa tsy rigide takany hoe total fantatro loatra tokoa ny fandehan'izany. Dikan'izany sory safinanana io ary azambakainy zay hoe subventionnen'ny lahy izy à la pompe dia eritreretin'ny lahy hoe faly amin'izany zay satria le tiako tenenina zany le bandina anoratra io fa tsy andehanao ialahy an'le filoham-pirenena fa raha zany ny doka men'ny lahy an'le filoham-pirenena ialahy mihitsy ny mamosavy an'le filoham-pirenena satria zavatra tsy hain'ny lahy ny soratan'ny lahy. Tsy adala ny frantsay raha ohatra hoe tsy lanin'ny majoritaire ny NUPES sy ny RN andeha hiezaka hanao blocage de prix satria ny olona nianatra fa ny olona vulnérable ny tratranao amin'izany hoe bloquer ny prix dia milamina eo. Bomba retardement zany tompoko ary rehefa tonga ny hoe tsisy fikatsony dia amin'izay fotoana izay tsisy fikatsony fa mizaka ny conséquence-ny ka raha anontany amiko nareo hoe possible ve mety hitranga ao Madagasikara ny cas Sri Lanka na Sri Lankais tsy andehanao parce qu'on ne compare pas l'incomparable ny antsika ny augmentation antsika 75% raha samy fanjakana anao an'izany je ne pense pas raha nen'ny Sri Lankais 237% tsy haiko ny fomba nanaovany azy fa ty amin'ny farany aloha atoroko je veux bien monsieur Guillaume Godet la preuve atoroko hoe alefaso tompoko ataovy augmentation graduelle ary ajanony ny subvention à la pompe ataovy augmentation graduelle ihany koa ary mba hahafahanao mandoa ny trosan'ny pétrolier dia pousseo izy ireny hanao investissement any amin'ny secteur énergétique dia anisan'ny dépôt ao anatin'ny investissement-ny amin'ny resaka droit à la concession d'un projet zany hoe manao concession zany amina connectivité na ventena énergie ny fanjakana malagasy dia efa ahafahanao farafahakeliny manadio na mamafa ny trosa jusqu'hatrany amin'ny 30-40% fa raha eritreritra ianao hoe hanaraka anao amin'izany situation zany ny bailleur de fonds dia possible izy mety manome 11-12 millions 13 millions d'euros isaky ny roa volana satria ny antony maro samihafa izay hazavaiko rehefa avy eo ny antony mahatonga an'izany. Izay no mahatonga ana miteny hoe ny olona miara-miasa aminao Andriamatoa Andry raha tena mahay ireny bandy ireny eo aminazy dia résolu ny problème fa tsy tonga any amin'ny palais zany. Miala tsiny tompoko, miala tsiny aho. Dia mety hiteny amiko nareo hoe qu'Andriamatoa Emmanuel Macron raha nanao an'izany ny taille sy ny volume
On ne compare pas l'incomparable va. Braseny reny olona natsoina atao amin'ny Élysée reny dia plutôt epsilon par rapport amin'ny ny malagasy zany epsilon par rapport amin'ny K-ny. Salama ngia tsy arify. K-ny Madagasikara. Ekeko fa sarotra io fa ilaina ny manana expert manana ny maha izy azy amin'le secteur na le amin'le domaine. Ataovy ny augmentation graduelle fa mino aho raha ohatra hoe isaky ny iray volana no miakatra 50 heures. Manaiky aho fa misy olona mihinana amin'izany hoe 50 heures isaky ny miakatra zany ao anatin'ny iray volana, isaky ny iray volana zany dia miakatra 50 heures, mety ho tratra ao anatin'ny 9 mois au plus tard ny prix réel dia tsisy intsony ny subvention ary miaina amin'ny mpangalatra ao anatin'izay zavatra izay. Isy ve any Madagasikara ny cas an'i Sri Lanka? Aleo aho tsy hiteny fa ny zavatra azoko tenenina dia hoe le risque est énorme, mais le risque est aussi moindre si on a des visionnaires à la tête de l'État. Sinon parmi la classe dirigeante. Il faudra que le président change très rapidement d'équipe parce qu'il est entouré par une bande d'incapables. Mazava amin'izay. Ambony be ny risque amin'ny zavatra mitranga kanefa ny ambany ny risque raha olona mahay no miresaka sy manome hevitra amin'ny zavatra mitranga mba hialana amin'ny explosion sociale na hoe rotaka takan'ireny tany Sri Lanka reny. Atsonga Hery Rajaonarimampianina fa hainy io, tsy mamenatra zany. Davary.
Ao anatin'izay le phase, troisième phase amin'le fizarazarany ny etapy ao anatin'izany atao hoe fitondràna izay, dia manomboka eo no mangovotra ary tsy mahita tory ny classe dirigeante. Satria manomboka eo dia voatazon'ny vahoaka amin'ny sangany sy ny patalohany ny mpitondra fanjakana. Fotoan'izao ahafahantsika miresaka amin'izay hoe iza amin'izay ara no mety filoham-pirenena any amin'ny taona manomboka izao. Zao tsy zao manko misy olona zany raha ohatra hoe manao projection izy manao soi-disant izy hoe analyse, dia tsy ilaina akory ny mihaino azy fa tonga dia fantatrao avy hatrany ny zavatra holazainy ary à la limite ara tsy ilaina akory ny mandany fotoana mihaino an'ireny olona ireny satria mampisy virus raha zay ny zavatra lazainy. Rehefa manao fanadihadihana zany ianao dia tokony ho impartial, lucide ary tsy tendancieux. Ny orientation no omenao ary ny olona mahay manadiady dia tsy ny phase actuelle na ny contextuelle fotsiny no tokony omeny fa ny dynamique mety hiseho. Satria manko misy olona manana tendance hoe ny contexte ohatran'izao dia avy amin'ny contexte io no miteraka dynamique anankiray dia iny le dynamique gagnante. Ce n'est pas faux mais insuffisant. Ny olona mahay manadiady sy mahay mametraka dia miteny aminao amin'ny zavatra tsy eritreretinao akory fa mitrango eo avy eo. Amin'izay fotoan'izay eo no mampiavaka ny nianatra naka diplôma fotsiny sy nianatra satria lasa iainany mihitsy le zavatra nianarana. Tany ka raha misy zavatra mitranga dia fantany hoe ato zany ary na hoe mametraka mihitsy ary
Tsy vitany manao analizy fotsiny fa mametraka mihitsy hoe ity rangano lalana. Avy eo ny olona mieritreritra sy mandinika an'le asa sy le zavatra apetraka dia misapproprier an'le idéal na le chemin créen'le olona nametraka an'le fanadihadiana. Tsy afeniko fa i Zarakotomalala Fleury tsy mbo karazan'irony opportuniste hoe inga zao hoetsy amin'ny fitondrana dia iry manana chance dia andeha hanaraka an'io. Tsy voatery izay. Raha tany amin'ny 2016 tany Amiens 17 avril io, tsisy nieritreritra an'izany hoe Emmanuel Macron zany ho lany filoham-pirenena. Ary rehefa tonga tany Madagasikara ny tenako, non 2013, non 2016, 2016 17 avril, ka nametraka an'izany atao hoe créer an'izany en marche tany Madagasikara, olona telo zay no nanomboka an'izany, dia nomeza an'ireo vazaha ireo hoe tant Macron, il ne passera jamais. Il m'avait rigolé Soukape. Ça commençait à prendre de l'ampleur et à se confirmer de plus en plus. Jusqu'à ce que feno hipoka ny café de la gare, toetra lava nanaiko hoe chapeau. Raha tamin'izany andro manana carte an'izany atoko, tsy mbola nisy nieritreritra akory hoe Sarkozy niditra tao amin'ny parti anga Sarkozy, membre fondateur manana carte an'io atoko. LR. Sarkozy an'lahy niteny hoe Carcer. Dégage pauvre con. Jamais no lany Sarkozy. Tsy tafaverina intsony le zany Macron an'lahy zany. Za mitapitapy ela lany izy io. Ao Poissy le zany député an'lahy zany malaza fa tsy aty aminay aty lany izy io. Deux mille 17 ny teny. Remille vazaha reny tsy maninona lazaiko. Vavolombelona. Mbola andriam-panany, andriamam-pianina. Tsy tao anatin'le olona efa jato fa jadidiko manko. Mpanaraka ahy. Fa tao amin'ny birao izy niteneniko tamin'izany andro izany hoe aza mandany andro. Folo lany andro amin'ny Ravalomanana eo laisany, fa tsy Ravalomanana ny lany eo. I Andry Rajoelina ny lany eo. Emile vazaha tonga dia nanaiky docteur Rarisaina miteny izy ohatra ny sarotra inono zany baina. Izy ho any lany eo 2017 tompoko ny teny an'izany. Ary za tsy andany andro aho fa aleoko mody any an-dafy. Zay no nahatonga anahy 2017 efa niala tany Madagasikara. Donc anareo mieritreritra hoe exilé politique diso tanteraka izany. Teniteny foana ny olona miteny anareo an'izany. Ary tsy vao tamin'ny 2017 aho mipetraka taty an-dafy fa ny zanako teraka taty an-dafy daholo ny roalahy ary ny faravavy. Ny zanako lahy Hevo tamin'ny 96 niteraka, ny lamatoa 92. Ny 92 ihany niteraka tao Madagasikara fa ny 96 taty an-dafy. Donc aza afangaro amin'ny biby tsy miady ny tokony fandehany. Zao. Donc apetraka tsara zany le hoe certes il y a une certaine dynamique déjà gagnante, mais qui demande à être confirmée.
faudra prendre cas par cas, candidat par candidat. Inona ny atoan'ity candidat ty? Inona ny handikapan'ity candidat ty? Ahoana ny résultat an'izay sur le terrain? Ary misy paramètre anankiray ngeda be, c'est inhérent de manière endémique pour le cas de Madagascar, ny fangalaram-bato, ny doublon sy ny triplon sy ny fampiasana vola eo am-papana. Raha izay fotsiny zao tonga de hisy teny eo hoe i Andry Rajoelina ihany zany ny lany eo. C'est un raccourci qui peut et qui risquerait de tenir. Mais mamela anareo hanazava ny zavatra mitranga. Olona 5 no hita androany fa manana potentiel ao anatin'io zavatra io. Voalohany amin'izany dia Andry Rajoelina, faharoa Ravalomanana Marc, fahatelo Rajaonarimampianina, fahaefatra Teormayol, fahadimy Roland Ratsiraka, fahaenina Siteny Randria Soloneko. Ataontsika daholo aloha avy aty ambany miakatra mba tsy hisian'ny hoe fiangarana ao anatin'izany zavatra zany. Azafady sotro rano kely aloha. Andriamatoa Siteny Randrianasolo ny haiko. Nanaitra amin'ny malagasy tokoa ny nahita azy lany filohan'ny fédération africaine ny judo. Tsy n'importe qui ny olona tonga amin'izany. Aleo aloha azavo zay. Ary tsara ho fantatra fa ao anatin'izany atao hoe monde ny judo international zany dia matanjaka be ny groupe de lobbying ao ambadiky ny fédération internationale du judo izany. Tianao fantatra, anisan'ny londohany amin'izany Andriamatoa Poutine, ny zanaka lahany Fidel Castro, ny filoham-pirenena bulgare, ary eny ara fa na de misy londohany amin'ny diplomatie non officielle frantsay ambadiky izany. Zay ny amin'ny sehatra international zany hoe manana amin'ny maha-izy azy zany Andriamatoa Siteny. Sur le terrain indray dia indroa izy no lany député ary anisan'ny olona malaza amin'iny faritra atsimo iny. Tsara ny milaza hoe zay zany ny avantageny ary ny resaka storytelling na ny zavatra na hoe success story zany tsy maninona e. Anga Siteny ankoatran'ny judo zay de ato amin'ny fandravahana anisan'ny tafavoaka izy amin'ny resaka orinasa amin'ny fandravahana ary anisan'ny malagasy
vitsy manampy ny mpianatra malagasy amin'ny alalan'ny borsa sy ny fanampiana fampandehanana anazy ireny mandeha mianatra any ivelany na any États-Unis na dia Frantsa. Ary rehefa misy malagasy manana olana dia anisan'ny manampy matetika Andriamatoa Sy Teny. Manana qualité maromaro zany izy raha eo amin'izay sehatra zay. Député président-ny Confédération africaine ny judo. Raha ohatra on ne va pas parler que tout ce qui est positif fa tsy maintsy misy négatif ny olona anankiray parce que personne n'est abouti pour qu'il soit tout simplement taxé d'être le meilleur. Fa tsy maintsy misy endrikely foana ny olona. Raha andeha handroso amin'izany atao hoe fitondrana firenena, nizany izy ireo candidat rehetra ireo ary zany anisan'ny problema ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mba fanta-bahoaka hoe izy ary probablement ny olona mety hiaraka hitondra amin'ny Andriamatoa Sy Teny. Maromaro no miresaka hoe Ranjeva, ray aman-dreny Ranjeva zany. Ao no miteny hoe efa any Ratsirahonana Nord-Berlala. Ao no miteny hoe Izatsy Nazaroa. Efa zokonjokony daholo zany zareo koa tsy midika hoe ratsy satria ilaina koa ny zokony. Aza manokana zao dia hitako hoe tsisy maharatsy azy zany hoe présence nga Nord-Berlala any amin'ny Andry Rajoelina zany, any amin'ny nga Sy Teny zany. Ataoko dans le cadre-ny hoe tsao izany angambany satria za tsy manana proof amin'izany. Fa eto amin'izay lafin'izay zany zao aloha tokony ho fantatrareo hoe inona moa no tena mahatonga ny Ramatoa Marine Le Pen tsy lany 2 fois zay. Tsy no Marine Le Pen loatra fa ny olona koa tsy maintsy mijery hoe iza moa zany ny RIS amin'ity rangahy ty, amin'ity Ramatoa ty hitondra firenena. Dia rehefa jerena ilay aorinany ohatrany tsy dia mahavoa be niany satria rehefa tafakatra plateau izy indrindra amin'ilay fasafasy ireny dia maivana be ny stratégiany sy ny argumentaire entiny. Zay no anisan'ny manambara fa tsy mahavoa ny ekipa ao ambadika. Tsara zany zay tokony aseho any Andriamatoa Sy Teny. Mitovy aretina tahaka izany ihany koa ankoatra ny verve izay ananana ary ankoatra ny hoe manomboka miakatra ny kotiny Andriamatoa Roland Ratsiraka satria tsy maintsy jereny zany ary tsy maintsy dinihany zany. Io no mahatonga ny hoe rehefa manao an'ilay analyse ianao tsy maintsy impartial satria zavatra anankiray negligenao dia iny nefa no mipoitra avy eo dia afa-baraka fotsiny ianao avy eo miteniteny foana. Ankoatra ny verve izay ananany amin'izao fotoana izao
sy ny nalany député anazy sy ny traikefa ananany amin'ny politika dia manana problema koa Andriamatoa Roland Ratsiraka amin'ny karazan'olona manodidina azy hoe ok raha fa mety ianao ary le izy iza ny olona ambady eo, iza ny olona hiara-iasa aminao, rehefa dinihana sy jerena hoy ny hafa fa tsy zahako satria mbola tsy hita dia mety hiteny ny hafa hoe toa tsy tafa ohatran'le Lery no tena servô anatin'le izy nefany na i Roland Ratsiraka raha tsy afenina fa tsy dia ampy any na gasy teny tsy afenina fa tsy dia ampy any no mety ho traikefa ahafahana mipretendre an'izany atao hoe hitondra firenena. Ary raha dinihana ny olona mety andeha hifidy an'ia Roland Ratsiraka dia mety hitovitovy ary fampifandringotra ny vaton'izy Mindralahy dia mety mifampisany olona eo satria mitovitovy le profil toute proportion gardée. Pasteur Mayol eto zany tsika mbola tsy miditra amin'le resaka triplon sy doublon manana ny assiziny izy par rapport amin'ireto mpifidy azy. Ireto mpifidy avy dia ny apokalypse zany. Ny traikefa andeha hitondra firenena ohatrany tsy dia convaincu an'izay ny électorat na ny opinion mila asehon'ny pasteur zay hoe zakako izany firenena zany mba mila manome tolo-kevitra ny fitondram-panjakana tsy indraindray hoe izao ry zalahy anaovana azy mba fantatry ny vahoaka. Ny zavatra mitranga ary anisan'ny handikapan'ny pasteur dia ny izy mbola tsy atany tsy aparafara par rapport amin'ny FFKM fa ny andro hidiran'ny pasteur na ny apokalypse ao anatin'ny FFKM amin'izay fotoan'izay no fotoana azahoany ny olony pasteur Mayol na i pasteur Mayol ny fitondrana. Izay indray kosa aloha dia sahako miteny an'izay fa mbola velon'aina izy amin'izany. Andriamatoa Rajaonary Mampianina, samy malala tsika fa manana traikefa tsy ho lazaina ny excellence izay mety ao ananany na hoe ananany satria avere zany raha amin'izao fotoan'izao raha fotsiny hoe ny foto-drafitr'asa izay tokony nataony izay efa nanomboka ary mbola misy tokanana ary amin'izao fa manomboka miasa sy ny karazany dia tsy lazaina intsony amin'izany. Ny problema ny Andriamatoa Rajaonary Mampianina dia ny lasa dormant loatra ary efa manomboka mifoha amin'ny torimasony any rahalahy. Ny réseau na ny sampana rehetra HVM any amin'ny faritra sy ny any amin'ny faritany ny renaissance hozy izy dia tokony hisy haingana sady malaky. Ravalomanana manana ny traikefa rehetra amin'ny fitondrana firenena ary anisany nahavita lalana lava indrindra
nampiakatra ny taux de production agricole, ny vary indrindrindrindra, nampihena ny importation amin'ny na ny fanafarana vary tao Madagasikara. Ny handikapony ny ara-valomanana dia ny fanagadragadrana ary tena mbola alahelo ny any amin'ny faritra maromaro ao Madagasikara mihaza lamba. Ary maro ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny fiangonana, indrindrindrindra ny FJKM izay tena lotika ary tena tsy tia ny ara-valomanana, fa izany moa feran'ny fiangonana ka tsy dia lazaina loatra mibaribary, fa rehefa tonga ery amin'ny fifidianana vao miseho izany zavatra izany. Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy mbola tapitra ny mandahany, sarotra ny teny hoe manana traikefa izy amin'ny fitondrana ny firenena. Ny résultat loatra eto dia négatif raha ohatra ka référence ana PIB fotsiny. Ny olana aminy dia raha tsy tafavoaka izy amin'ity resaka crise ity, tsy miresaka doublon sy triplon tsika, dia mety ho potika izy. Fa ny avantageny raha tafavoaka amin'io izy dia mety ho lasa. Zay ny situation globale. Ireo olona enina ireo no siteko satria tsy tafiditra ao anatin'io hiajo, mihaja andrianana reveto satria ny antony tsy mino aho hoe anana heridika miracle izany nihajo andrianana revelo any. Fa ndao ataontsika conditionnel hoe tant que mbola eo Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy manana masoandro politika hisokatra ho anazy Andriamatoa nihajo andrianana revelo. Zay ny kahan'izy fitolahy tsirairay avy. Ny dinamika mety hitranga dia ny anankiray voalohany, lavitra ve sa akaiky ny lalana hatongavana any amin'ny 2023. Araky ny lazaiko teo dia ambony dia ambony ny riska amin'ny resaka hisian'ny fidinan'ny vahoaka eny an-dalambe ka handrombahan'ny mpanohatra ny fitondrana eny an-dalambe. Ambony dia ambony ny riska. Raha ohatra izay no mitranga dia ny tompon'ny fanapahana voalohany eo amin'ny firenena dia Andriamatoa Marc Ravalomanana miaraka amin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ary Ingasiteny Randrenasolo Miaiko. Averiko, raha misy ny fidinana an-dalambe ka mitotona ny fitondram-panjakana, raha ohatra tsy manaiky ny international fa hoe manaraka ny constitution nareo, dia ny filohan'ny Sénat no mitondra mandra-pisian'ny fifidianana à une seule condition, tsy candidat izy. Ao anatin'ny fizarazarana ny fitondrana nefany dia ny maître ao anatin'izay dia Andriamatoa Ravalomanana Marc Hery Rajaonarimampianina Siteny Randrenasolo Miaiko, ary mety ho Strapontin Andriamatoa Roland Ratsiraka satria ny antony
resaka rapport de force ary anisany ho desu tanteraka ao anatin'izay zavatra mitranga izay Andriamatoa Ratsiraka satria ireto anankitelo ireto Sitiany Randrena Soloneko, Rajon Armapianina ary Marc Ravalomanana dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe mastodonte na géant de la politique par rapport amin'izay situation zay géant futur amin'izay situation zay. Raha tonga ny 2023 fa tsisy ny rotaka na hoe tsisy ny fidinan'ny vahoaka eny an-dalambe dia parametra roa aloha no mitranga de manière globale. Maro ny plateforme hitsangana anaraka an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa ny indro kely dia ireto opposition amin'izao fotoana izao dia tsy havita akory hametraka structure anankiray hoe ato tsika mitambatra ato dia candidat anankiray ihany no toanantsika. Fa efa manomboka mamariparitra ary mametraka Andriamatoa Marc Ravalomanana malgré ny structure, plateforme, malgré ny panorama, azafady doko zay présent izy amin'ireny zavatra ireny, tonga izy mahavita mihitsy mamitra-pihavanana miaraka amin'ry Roland Ratsiraka. Efa mametraka izy fa tokony ho izy no candidat naturel ary unique amin'ny opposition. Efa tao nefa ny fanadihadiana maro amin'ireo mpiara-mizaika na ao anatin'ny panorama na ao anatin'ny RMDM no tsy manaiky an'izay. Raha schéma mizarazara ny opposition, Andriamatoa Andry Rajoelina mitokana etỳ amin'ny ilana malgré ny présence Ngayajo ao anatin'ny échiquier ao anatin'izay dia d'office tafakatra deuxième tour Andriamatoa Andry Rajoelina. Misy miteny hoe lany premier tour Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy afaky ny teny an'izany androany ny paramètre eo am-pelantanako tsy manome an'izany mihitsy. Raha il y a une semaine na 2 semaines na 1 mois dia manome an'izany farany androany. Zay mahatonga ny hoe apetraka tsara hoy ilay akamako izay F2X. F2X manko fa tsy hoe 2X. F2X zany hoe domaine de définition io. Hatraiza io zavatra io miainga ka hatraiza. Amin'ny andro androany io teneniko io. Tsy manana paramètre mi-épouser an'izany hoe lany premier tour zany Andry Rajoelina aloha ny tenako. Fa raha ray volana mialoha raha misamasamaka ny opposition dia possible izany. Fa etsy andanin'izany koa nefany andaontsika hanao simulation anankiray hoe
Inony zany fa nilatsahan'ny fanahin'Andriamanitra ireto opposition dia ho adidintsika tsirairay hoe mitambatra ny opposition fa i Marc Ravalomanana no candidat hi-affronter ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Mivalina avy hatrany i Marc Ravalomanana no candidat mora resena indrindra amin'ny opposition. Satria ny antony dia zao, mbola marary ny any amin'ny faritra. Tamatavy aloha tonga dia tsy hifidy an'i Ravalomanana. Diego tsy hifidy an'i Ravalomanana. Mbola marary ny any amin'ny faritra ny Azanana. Ary raha sanatria ary misamasamaka ny opposition ka tonga deuxième tour Ravalomanana, sahako miteny anareo ary garantiseko fa mbola mipatitaka amin'ny plateforme ny opposition. Misy amin'ireo opposition mijoro ireo andeha hanohana ny Ngai Andry Rajoelina, ary Ngai Andry Rajoelina ihany no lany eo deuxième tour zay. Fa saingy izao andao hodinihana hoe mitambatra ny opposition. Aoriana ny gasy hiteny. Gasy hiteny manam-bola. Gasy hiteny zanaky ny faritra. Gasy hiteny tiana Antananarivo ihany koa. Sarotra amin'ny Ngai Andry Rajoelina ny andraisan'ny gasy hiteny. Na dia mbola tsy eo ara dia traikefa avere amin'le hoe samihafa manko le hoe ny tena député sy ny hoe fitondrana ny firenena. Satria mipetraka automatique le hoe l'homme providentiel na hoe tapitra ny période-n'le hoe vanité sy rivalité dia tonga any amin'ny fanovana ny classe dirigeante io possible dès le premier tour raha mitambatra ny opposition lany ny gasy hiteny. Mieux et grave ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina, raha ohatra mitambatra ny opposition ary ity ny tena irrévocable, ary tonga dia succès total. Mitambatra sy milahatra aoriana ny Andriamatoa Ngai Rajoelina ny opposition. Fantatra ny asa izay tsy vita ny Andriamatoa. Tsy vita fa andalam-pavitana sy andalana anaovana azy lovana velan'ny Andriamatoa i Rajoelina tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay tsy nitohy ary najanona mihitsy ary raha miresaka ianao no atao rotony tamatavy fotsiny dia sahirana ianao mieritreritra hoe efa tokony nanomboka na ny étude ary efa tokony andalany vita ary tokony hanomboka farafahatariny any amin'ny faran'ny taona 2022 any, fa tsy hatany tsy haparafara ny amin'izany. Izany hoe ity olona ity zany efa misy ny traiky ary efa misy koa ny efa, fa ny tombony ao anatin'izy rehetra izay dia tian'ny faritra Andriamatoa i Rajoelina. Fa nanalasalana Antananarivo ny fitiavana azy no izy candidat-ny Ngai Andry Rajoelina niakatra teo amin'ny fitondrana. Mazava amin'Antananarivo amin'izao fotoana izao
Fa raha ohatra mijoro sy miakatra ao anatrehan'izany Andriamatoa Erajo Narimapialina dia tsy candidat an'Andriamatoa Andry Rajoelina intsony ary zay ny ampiova zavatra. Izany hoe raha tena homme d'état marina zany Andriamatoa Ravalomanana, si c'est un homme stratège, fin stratège, dia manohan'olona no tokony ataony. Je vais même raisonner de manière absurde. Ce n'est pas le cas ni la personne qui est absurde, mais mon raisonnement nay fidèle raha no hoe candidat ny Razara Pierre, no candidat ny Tim, dia milaza aminao fa manahirana ny andresy an'izany. Indrindra fa tonga deuxième tour fidèle contre ny Andry Rajoelina. Manahirana. Fantatro loatra ny verve amin'ny fidèle. Na tsisy traikefa ary fidèle, manahirana ny ianao an'izany atao hoe fidèle face-à-face amin'ny Andry Rajoelina. Fa tena potiky fidèle Andry Rajoelina. Fa raha i Marc Ravalomanana tompoko ny candidat, je suis désolé, il ne sera jamais élu. C'est fini l'époque de 2002. C'est fini. C'est fini. Ny candidat mora resena indrindra amin'ireo, ary zay mety zavatra hitanga, dia Marc Ravalomanana. Possible amin'ireo olona miaraka amin'ny Ravalomanana ireo ny sitaka an-dalana, na ny panorama zany, andeha hanohana ny Andry Rajoelina satria tsy andany fantanindràna amin'izany ny olona ka hoe andehana amin'ny zavatra politika no atao ozy rahalahy zay, tsy andeha andany andro any amin'ny zavatra avery satria arina mbola atatahorako gasy malaza fa aza adino le face-à-face final. Mbola atahorako rina fa fidèle tsy mitsitsy iny. Azonao? Any zany le izy. Ary indrindrindrindra moa fa hoe mitambatra mahay mifandefitra rahalahy hoe ito Erajo Narimapialina no fasy amin'ny Andry Rajoelina. Sahirana. Izay zavatra nefa ny avec des si. On pourra refaire le monde aussi, izy ny fitenena an'izay. Si les opposants mettront en place une plateforme, une structure par laquelle ils n'auront qu'un seul candidat, si et si et si dia za miteny hoe iny candidat anankiray iny no lany. Fa raha sanatria ny Ravalomanana ny candidat unique dia resy very amin'ny catéchisme nareo. Pour résumer, raha mitsiparaparaka ohatran'io nareo, tonga dia efa misy mitony tena sady hoe candidat, dia lany andro eo nareo manakavy fa i Andry Rajoelina ihany no lany eo. Ary aza manenina rehefa tonga ny 2023 mitrango izay zavatra izay. Seulement zay le hoe dinamika apetraka amina zavatra anankiray zay lazaina melo. Seulement na lany ary Andry Rajoelina ka tsisy nirotaka alohan'ny 2023, au plus tard 2026 tsy maintsy misy rotaka ngeda be ao Madagasikara ary miongana Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izay fotoana izay raha izy no mitondra après 2023. Averika hisy rotaka ngeda be alohan'ny 2026 raha i Andry Rajoelina aza no mitondra tsy faminaniana zany fa projection politique, analyse des faits économiques et sociales anatin'ny zavatra mitranga. Ary raha izay zavatra no mitranga aorianan'ny 2023 dia
samby ho tahian'Andriamanitra daholo isika mianakavy. Henonareo zay momba an'izay ka dia mandram-peona tompoko, samby tahian'Andriamanitra. Anatra ho anareo opposition zany. Raha tena mifankatia marina nareo ka tianareo ny firenena, manolora kandida anankiray na andrimatoa Rajaonarimampianina na Siteny, dia hitanareo fa tanteraka ny veo anareo ary mba mametraka ely Ainga Fleury amin'izay fotoana izay fa izy no nanolontsaina anareo. Ary aiza ty ny diplomatie extérieure ao anatin'izany zavatra izany, ny lobbying à l'extérieur, tadio zay. Tant que mbola amin'izao fotoana izao tsika, le lobbying français très présent à Madagascar et inévitable décide du sort et du futur de Madagascar. Mba tsy ahafahako manome ny zavatra jetay plus noho izay dia ho anareo kandida reo, inona aby ny handikapinareo, fa raha anontanianareo aho dia tonga dia miteny anao aho hoe aza milatsaka ialahy fa ialahy tsy ho lany. Na dia na amin'ireo olona ary misy niteneniko hoe manana chance satria ny antony dia ny situation géostratégique amin'izao fotoana izao, ka raha mamofopofona ianao hoe atsy, iasahako miteny anao fa tsy lany ianao, aza mandany vola fa very fotsiny ao volanao. Ka raha ravaly soavaly be tongotra tokony efa mampita fanilo. Arao tsara ny tantara Isambilo Rakotonary Tratrarana. Efa non-sens io fanontanianao io, efa tsy contextuel intsony io. Fa efa niteny aho teo hoe tsy afaky ny hamaly aho amin'ny resaka diplomatie satria tsy azoko atao zany, tsy autorisé ny teny an'izany, hiteny an'izany. D'accord? Tiako tenenina aminareo fotsiny hoe misy olona roa amin'izao fotoana izao na ho telo bientôt identifié amin'izany zavatra izany. Io liste io mbola hisy surprise goavana io mety ampy olona anankiray na roa io dia amin'izay fotoana izay eo indray tsika manao analizy. Fa raha sahanatria ka misy izay olona iray izay na roa izay dia izaho miteny anareo fa izay no lany. Mandram-peona, veloma tompoko, mandram-peona.